Ny vanim-potoana mpiala-tsasatra sika amin'izao fotoana izao raha nitatitra avy ministera fizahantany dia ny tombony isan'ny malagasy mitsidika ny toeram-pizahantany tao anatin'ny fiala-tsasatra lehibe iny. Vola Ravavy sy Tsira Kotorso no mitondra ny fanadidina amintsika. Manomboka miverina manao fitsidihana ny toeram-pizahantany ny teratany malagasy raha ny zava-misy tamin'ity fialan-tsasatra lehibe 724 ity araka ny nambaran'ny minisitra Benjamina Ramanantsoa. Ny toerana manamorona ny ranomasina no tena nahasarika ny mpiala-tsasatra tamin'ity. Ny volana Aogositra ohatra dia nahatratra 2 alina ny mpizahatany tao Mahajanga araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny fizahantany. Nahita angamintsika tamin'ity fotoana ny fialan-tsasatra ny mpianatra teto amintsika fa maro amin'izao fotoana izao ny malagasy no mandeha indray miverina zany mandeha any amin'ireo le toerana manatona ny ranomasina ohatra zao Mahajanga tamin'ity dia maro dia maro mihitsy ny mpizahatany tonga tany. Ny chiffre azonay zao ohatra hoe tamin'ny volana Août dia eo 20 000 touristes nationaux io les vacanciers no tonga tany Mahajanga. Hitatsika koa tany Folopointe, hitatsika tany Tomasina, Sainte-Marie, Morondava, hitatsika fa maro ny malagasy no tonga tany zay nanao vakansa tamin'ireny toerana ireny. Zany ny ahafahana mitenen'le hoe manomboka miainga izy ary afaka manatena zany hoe hotratra le tanjona zany amin'izay tare-javatra zay. Ary zareo amin'ny ery Madagasikara koa dia afaka manamaro ny fandehanana zany tare-javatra zany amin'izao fotoana izao. Entina piroboroboana ny fizahantany na ho an'ny vahiny na ny teratany. Anisan'ny ezaka eto ministera fizahantany ny fanaovana fizahana ny toeram-pandraisam-bahiny rehetra izay efa miorina. Miroborobo tokoa zany ankoatran'ny zareo koa mety mandray le malagasy mivezivezy tonga manatateraka raharaha eto Antananarivo ohatra. Fa ny zava-misy dia zao izay eto ministera fizahantany zany zao dia manomana ary efa manatateraka an'le izy programme anankiray mba ahafahana zany manao contrôle an'ireo le établissement hôtelier misy eto Madagasikara manana programme zay ary efa nofanina manokana ireo le contrôleur amin'izany zany mba tsy hiverena intsony amin'le zavatra natao teo aloha zany mikasika an'le hoe le contrôle nampimenimenina ny opérateur touristique fa contrôle atao indray izy io mba ahafahana zany manampy ny opérateur touristique mba hiditra ao anatin'le norme takina zany amina établissement touristique zay. Mikasika amin'ny fahatongavan'ny teratany vahiny indray dia laza ministra fa raha ny zava-nisy tao anatin'ny bolana voalohan'ny taona 2024 dia nisy fiakarana 720 isan-jato eo ny tahapahatongavan'ny mpizahatany raha oharina tamin'ny taona 2024. Raha ny fiavian'ny mpizahatany indray dia ny Espaniola no nahitana fiakarana 20 isan-jato ny fahatongavany eto Madagasikara. Nitomby ihany koa ny isan'ny mpizahatany Rosiana sy Italiana raha toka nisy fihenana ny Frantsay noho ny krizy ao aminy.